fa mbola tonga somatsara eto amin'izao toeran'izao a amin'ity tapany hariva ity manatitra ny arahaba indray ho amintsika rehetrarehetra izay efa tonga eto a miarahaba ny pasteur rehetra izay miara manompo an' Jesosy miaraka aminay eto androany na ny eto an-toerana izany na ny avy lavitra tonga soa tompoko a atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ne ianareo androany isika mpino tsirairay avy ihany koa dia arabaina tahaka izany a fiadanan'i Jesosy ho ao aminao atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra eto ihany koa ianao androany dia ndao mentsika voninahitra Jesosy a tsy adino moa ny any atokantrano izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao a tonoina aminareo ihany koa ny fiadanan'i Jesosy a amin'ity tapany hariva ity dia ndao tsika hiaraka hitsangana avy hatrany a ametraka an'izao fotoana izao a eo am-pelatanan'Andriamanitra tsy hoe fombafomba akory izany na hoe vao manomboka ny fotoana dia tsy maintsy izay fa izao hoe toetra eo amin'izay rehetra matoky azy Andriamanitra hanao zavatra eto izy androany a tsy vitantsika ny fanompontsika raha hoe ny herintsika sy ny tanjakontsika rery no iankinantsika fa tena hoe ndao apetrakantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra dia aondreo ny lohanao dia ndao hiaraka hivavaka isika ry Andriamanitra rainay masina o menay voninahitra ianao amin'izao hariva izao misaotra anao izay satria tsy navelanao ho tafandrimandry tany amin'izay toerana tany ambadimbadika tany fa tena nitominao indray ho eto amin'izao toerana masina misy ny tananao izao izahay mankasitraka ny amin'ny famindraponao mankasitraka ny amin'ny famelan-keloka izay omenao ny tsirairay avy mankasitraka indrindra Andriamanitra ny amin'ny fitiavana tsy lanindritra izay ataonao mitoetra eo amin'ny fiainanay isan'andro Jesosy Kristy mankasitraka anao ihany koa izay satria noho ny fitiavanao no mbola mato izao anay mato anay teo ambony hazo fijaliana ianao dia velona ny fanahinay avitra izahay misaotra Jesosy fa tsy tambo isaina ny fisaorana tokony hipololotra amin'ny vavanay no izany fitiavanao izany androany izay dia tafavory somatsara eto manatanteraka ny teny soratra masina izay hoe tsy nisy nahafoy ny fiaraha-miangona fa tena tody somatsara eto dia mino izay fa amin'ity hariva ity dia tsy ho tahaka ny idiranay eto androany no ivoanay fa tena andray avy aminao izay andray avy amin'Andriamanitra izahay amin'ity androany ity ary ny olona izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao any atokantrano ihany koa dia miray fo miray saina aminay ao anatin'izany vavaka izany hoe andray ihany koa izy ireo tahinao ny fotoana rehetrarehetra izay atao eto fanay masino banga raha tsy eo ianao raha tsy ianao mihitsy no mandrakotra raha tsy ianao mihitsy no mameno an'izao fotoana izao raha tsy ianao mihitsy no mandrakotra ny fitaovana rehetrarehetra ampiasaina eto amin'izao toeran'izao dia manasanao izay fanay masinao midina eto ianao vangio ny folony tsirairay avy sokafo ny masom-panahiny mba tena ahitany an'Andriamanitra amin'ity androany ity fanay masinao tario izahay aoka ianao ho andrirahoana eo alohanay amin'izao atoandro izao mba tsy ho disy fanompona eo anatrehan'Andriamanitra izahay ary aoka fanay masinao ianao mihitsy no hikasika ny fony tsirairay avy androany ka izay rehetrarehetra ho ambara eto dia hanova fiainany tsirairay avy izay rehetrarehetra ho tononona eto dia zavatra efa programen'Andriamanitra avokoa ary ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tsisy latsaka izany momba anay ianao fanay masina amin'ity hariva ity dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovana an'izany vavaka izany misaotra anao izay fanay masina misaotra anao izay Andriamanitra rainay amen tanatra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra azadino fa amin'ny fotoana tahaka an'izao dia manatrika antsika eto Jesosy miaraka amintsika eto mihitsy Jesosy teny voasoratra ao anatin'ny Baiboly izany hoe efa hainao tsara hoe naiza ingonandrona ny teny amin'ny anarako izy izy dia eo afovoany fa efa eto ny fanatrehan Jesosy anjaranao sisa mahatsapa an'izany fanatrehan izany dia ny atsapanao an'izany dia zavatra kely monja mila manana finoana ianao hoe tena eto tokoa Jesosy mino na dia ozy izy ny teny soratra masina hoe na dia kely tahaka ny voatsinapy ary ny finoanao anatinao dia efa ngezabe izany eo anatrehan'Andriamanitra dia mino hoe eto Jesosy androany tsy mandainga an' Jesosy izay tompontsika tsy miovaova amin'ny teniny izy fa rehefa ny teny izy hoe eto dia tena eo izy izay androany ary tsy hoe eto fotsiny Jesosy androany dia hijerijery anao na hoe hijorojoro dia hijery hoe ianona manao akanjo tahaka an'izao na ianona ohatran'izao indray mipoziny androany tsy izay fa eto Jesosy androany hanao zavatra eo amin'ny fiainanao izy te
hanova tantara-piainan'olona be dia be mihitsy Jesosy androany. Te hanova fon'olona be da be Jesosy androany. Izay ny antony ahatongavany eto. Ary mety ianao io izany, mety olon-kafo izany, fa zao fotsiny hoe araroto ny fanatrehan'Andriamanitra eto androany. Araroto hoe eto Jesosy mitondra ny herin'Andriamanitra manasitrana. Raha fanasitranana ny tadiavinao dia afaka ho hitanao eto izany androany. Raha vahaolana ny ilainao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy an'izany rehetrarehetra izany. Ary azadiny fa ny Andriamanitra izay tokontsika dia mahay manao mihoatra noho izay eritreretinao. Mety hatrety ihany ianao no afaka dinihan'ny sainao fa Andriamanitra efa mitsinjo lavitra ny aminao. Ka noho izany ianao tena isaintsaina an'izany hoe eto Jesosy. Akipio masony nofinao dia aza mijerijery an'izay manodidina anao. Fa aoka tena ohatrany hoe ianao sy Jesosy rery mihitsy no eto amin'izao toerana izao. Jesosy matoky anao izay. Matoky izay hoe eto ny fanatrehanao, eto ny voninahitranao, eto ny fiandriananao. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka izay nisy fotoana ianao efa nandao ny lanitra nidina teto aminay. Ankehitriny ianao mipetraka eo an-kavanana indray kanefa na dia izany ary dia Andriamanitra manerana ianao miaraka aminay eto amin'izao toerana izao ianao. Tsapanay eto ny fanatrehanao androany. Eto ny fanatrehanao. Jesosy hoe eto tokoa ny fanatrehanao. Afaka ny atsapana izany izay androany hoe eto ny fanatrehanao. Tahaka ny atsapanay an'ilay olona eo akaikinay io no atsapanay anao androany. Eto ny fanatrehanao. Tompo. Eto tokoa ny fanatrehanao. Eto ny fanatrehanao. Dia eto ihany koa Jesosy ny voninahitra. Manerana an'izao toerana rehetra izao ianao. Eto ny voninahitra. Sisy zavatra afaka manjaka eto amin'ny voninahitra ao irery ihany no mameno anay, mameno ny toerana misy anay.
Tsapanay tokoa Jesosy ny fanatrehanao. Tsapanay hoe tsy irery izahay raha mivory eto amin'izao hariva izao, fa eto ianao. Renay, reny fonay, reny ny atilalan'ny fananay mihitsy Jesosy hoe eto ianao. Izay rehetra matsapa-kivikivy sy reradreraka sy ketraka dia ampaherezinao ao anatin'ny fanatrehanao. Izay rehetra mitanondrika dia ho atrakanao, satria izany ny zavatra mitranga eo amin'ny fanatrehanao. Mandroso eto ianao, tsapanay fa eto ianao. Sokafanay ho anao ny fonay Jesosy, hidiranao, hitoeranao, anjakanao ary tena hoe hiasanao. Raiso toeranao.
ny eo anilanao maminay ny toetra eo amin'ny fanatrehanao mahatsapa fiadanana izay mahatsapa fitsarana izay tsy te hiala eo amin'ny fanatrehanao zany zay Jesosy androany mbola ilahy izay hoe fanatrehanao tena tianay fa ianao koa Jesosy mbola tianay mihoatra dia zany mantony anatonanay ianao manantona anao manantona ny voninahitra tena tianay ny fanatrehanao mahatsapa zavatra tsy mbola niainanay mihitsy izay eo amin'ny fanatrehanao
mihoatra noho izany no iandrandrako anahy dia hitondra fanatitra manimpo fonindra manao lay rano velona tompony aina sy
rehefa tena zany eta etan'ny fonao dia eto Jesosy anefa n'izany androany mangetaeta azy ianao mangetaeta tsapa ny fiasany eo amin'ny fiainanao ianao dia ho hitanao zany androany raha sy moramora ny toeranao dia tanatra ny fifandraisanao amin'i Jesosy mbola eto izy mbola miaino anao izy androany raha tonga eto izy dia te anao izay mahafaly anao te hamonjy anao Jesosy azadiny fa Jesosy Andriamanitra ihany koa dia mandinika ny vosiny fo tsy misy miafina aminy na dia kely aza ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ary androany hariva dia tehiteny aminao hoe manana tombony be ianao androany satria nahoana satria ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy ianao afaka miresaka directement amin'ny Jesosy eto an-tranon'Andriamanitra ianao eny ny fitarainanao fantany ny zavatra manjady eo amin'ny fiainanao fantany ary tsy misy miafina amin'ny enta mavesatra izay hoentinao sy lanjainao isan'andro io hitan'i Jesosy zany ary aza mieritreritra hoe irery ianao fa raha eto ianao androany dia Jesosy ihany koa eto miaraka aminao ozy izy hoe ianareo izay mavesatra entana ozy izy manatona fa omeko anareo ny fitsaharana androany Jesosy te hanafaka anao androany Jesosy te hanamaivana ny ao anatinao mba hahafahanao mandroso lalindalina kokoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany fa tsy ho focus amin'izay problemanao sy ny olanao sy ny zavatra manjady eo amin'ny fiainanao hoento eo amin'i Jesosy zany araroto izao fotoana izao araroto ny fanatrehan'Andriamanitra mba hitondranao an'izany rehetrarehetra zany aretina ve efa resin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany efa noentiny zany ary androany ianao dia afaka ny sitrana maimaim-pony olana ve efa voavahan'i Jesosy zany tamin'izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana anjaranao sisa no mitanisa hoe zao avy ilay sorina Jesosy dia ho alany eo aminao zany fa matorana ve fangejana efa afaka zany efa afaka ianao anjaranao sisa no tenan Jesosy hoe zao ilay tiako mba hanafahanao tsy fantatra hoe inona koa ny zavatra mbola manjady eo amin'ny fiainanao tokantrano tsy milamina ve zanaka maditra ve olana arabola ve sady ara-panahy ve sa iny tsy fantatra izay manjady eo amin'ny fiainanao fa tsarofa Andriamanitra mahafantatra amin'ny antsipiriana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ary efa manana lalana tsara sy voahomana ao anao izy efa lalam-pandresena ny tiany hitondrananao matory ianao zao teny zao androany hoento eo amin'i Jesosy araroto ny fotoana araroto izao hariva izao hoento amin'i Jesosy izay manahirana anao sokafo ny vavanao dia lazao amin'i Jesosy azavariana miainao izay tenin'ny olona eo akaikinao fanenao mpanjinina teneny Jesosy hoe Jesosy azao ny mba tiako ataonao amiko fa nefa ny fanirianao Jesosy androany tenenao amin'i Jesosy hoe zao ny mba tena projet ako Jesosy mba tiako tanteranao afaka ny anefa nirian'ny fonao Jesosy androany aza misalasala mihitsy aza matahotra fa tsy mandainga ny Andriamantsika tsy zanak'olombelona izy ka mitaka anao hoe hitantaranao problema dia ianao vadika zavatra hafa indray iny avy eo fa zao hoe efa te hamonjy anao mihitsy Jesosy androany lazao aminy manahirana anao hoento eo amin'izay zavatra rehetrarehetra manelingelina anao izay zavatra manavesatra ny fonao hoento eo amin'i Jesosy zany fa nafaka anao izy amin'izao hariva izao Jesosy io eto anatrehanao zahay eto amin'ny fanatrehanao zahay androany manana ny etaetana ny tsirairay avy ampitomboany finoanao anatiny Jesosy aza velanao ampaingainy ratsy izy fa tena hoe tario izy avita mokan'izay ao anatin'ny fony hitondra an'izany eo aminao fantatry fa te hanao zavatra ho an'ny olona rehetra ianao na ny ato anatin'ny trano fiangonana zany na izay manaraka ny tokantrano zany te hamonjy an'ny olona tsirairay avy ianao tsy sitraka ny fahaverezana sitraka ny fanalam-baraka Jesosy fa androany ianao te hanao zavatra amin'ny olona rehetra dia ho ataonao zany
ho ataonao zany ho ataonao zany Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao raha ny saina maha-olombelona dia voafetra ihany fa ny anao Jesosy tsy manam-petra ny anao Andriamanitra ray eo tsy voafetra ny saina maha-olombelona ny fahaizanao ny fahalehibiazanao zany indrindra no hanomezana voninahitranao rehefa avy noentinao teo amin'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra manahirana anao dia manomboka misaora azy ianao eny fa na dia mbola tsy mahita mangirana amin'ny mason'nofinao ary ianao dia manombosa ady misaotra an'i Jesosy fa efa voahomana an'ilay valim-bavaka ho anao misaora an'Andriamanitra ianao fa efa fandresena mihezinezina no batainao raha mivoaka andry varavaran-dry ianao androany misaora an'i Jesosy ianao fa namindra fo izy vavaka ho anao Jesosy mifona ho anao Jesosy dia voavela ny elokao ary izay rehetrarehetra angatanao ka fantatra Andriamanitra fa mahasoa anao dia ho ataony tanteraka izany misaora azy ianao aza reraka no misaotra an'i Jesosy izany mihitsy ianao fa tena hoe avoay izay ao anatin'ny fonao misaora an'i Jesosy misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe izay atoronao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa ho ataonao sahady mandeha ampinono izay Jesosy hoe efa fandresena no miandranay ao aloha ao misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra na izay voatony ny vavanay na izay tsy voatoninay kanefa fantatra fa mahasoa ny tsirairay avy dia efa ataonao sahady izany dia mankasitraka be dia be anao izay misaotra Jesosy io misaotra Jesosy io misaora an'i Jesosy ianao aza reraka mankasitraka anao izay Jesosy io Salam kiana
Jesosy amin'ny alalan'ny fitehafantanana mafy dia mafy. Raha mbola afaka mitehaka mihoatra ny toy izay ianao dia ataovy izany ho voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Aza matahotra intsony ianao fa Jesosy efa hanefa izay iriny fonao. Jesosy efa hamonjy anao. Jesosy efa hanafaka anao. Jesosy efa ihany fiainanao manokana. Ary tiako ny milaza aminao androany hoe tsy hoe ianao izay tonga eto ihany no tiany Jesosy ahina tahaka izany, fa ny tokantranonao ihany koa, ny fianakavianao, ny ankohonanao rehetrarehetra hikasika azy anie Jesosy, hamangy azy anie Jesosy, dia ianao sy ny fianakavianao sy tsika rehetrarehetra dia hiara hitsenan Jesosy any amin'ny raha lanitra rehefa tonga ny fotoana. Amen. Eny ary tompoko tonga amin'ny fotoana izay anatazana ny fanatitra isika izay rehetra mbola tsy nanatanteraka ny fanaterana ny ampafolon-karena dia ianareo no mandroso meloa ety amin'ny vata anankiroa amin'ny ankavia sy amin'ny ankavanana, dia izay rehetra anohana ihany koa ny fandaharana antsika amin'ny radio dia afaka manatitra izany ety anoloana. Ny fanatitra mahazatra kosa dia tatazana eny an-toerana ihany. Ao anatin'izay dia mbola hideran'Andriamanitra isika. Afaka mandroso avy hatrany isika toetra miafina eo amin'ny fanatrehanao, makatony avindrindra anamasina azy irery, eo ambany elatrao, eo ambany elatrao, Andriamanitra mahery. Toetra miafina eo amin'ny fanatrehanao, makatony avindrindra anamasina azy irery, eo ambany elatrao, eo ambany elatrao, Andriamanitra mahery. Narivorivo lavo, no lavo manodidina, aratsony fofonaine, fonyaina manao izay ampitsikidine, tsy akasika, tsy akasika, le fefena nomenako e. Narivorivo lavo, no lavo manodidina, aratsony fofonaine, fonyaina manao izay ampitsikidine, tsy akasika, le fefena nomenako e. Nialazany teny tompolohany ankarovako e. Andriamanitra natokisako sy fanany miazaza, namifandrika aza tsy misy atahorako e. Andriamanitra natokisako sy Andriamanitra
antsika mbola ite-tanana mafy ho an'i Jesosy. Eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy dia mahafinaritra foana sa tsy izany ve? Ie, satria nanome ho azy ianao, nanome ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia hosokafan'i Jesosy aminao varavaran'ny lanitra, ampidina ny fitahiana manana ambiampy eo amin'ny fiainanao. Amen. Dia izao tsika dia tonga amin'ny fotoana mahafinaritra anankiray ihany koa izay eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ihany koa no tena ahitantsika azy. Satria ahoana? Satria Jesosy dia hiteny aminao indray androany. Jesosy dia manendro olona mandraka hariva ary mampiasa olona mandraka hariva. Mety tsy ampopozinao fa mety ianao io mihitsy no natsony, mety ianao io mihitsy no ampiasaina any aorianany. Dia aza mandany antsony Jesosy ianao fa mandehana fa izy anohana anao. Dia androantsika miaraka amina mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra be avy any amin'ny tany mafanafana avy any izy tondra hafanany eto amintsika izy androany rahatsika pite hafatanana mafy be pastera Rasolo Moria pasteur atsika avy any Majanga. Alléluia. Alléluia. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika fiangonana ito Androndrakely indray ny tenako amin'ny ity androany maraina ity miarabanao ny tenanay mianakafo moa zay tonga dia efa mianaka izay ary ny lamato moa zany dia any Majanga izy fa zay efa mianaka zany ny tonga eto amin'ity androany ity faly miaraka aminareo izahay. Alléluia. Ary faharoa manaraka izany ihany koa moa dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tafahoana eto amin'ity androany ity enoko fa tsoko sendrasendra ne ity fotoana androany ity fa fotoana an'Andriamanitra manokana hitahiny fiainanao. Raha mino an'izany ianao dia mitiavan-tanana mafy ho an'i Jesosy. Amen. Ary faharoa manaraka izany izay tena lehibe ihany koa dia makasitraka ny ray aman-dreny ny apôtra Randriana Evravelona Adolphe mivady ny tenako manokana ny tenanay izay name fitokisana anay mba ahafahanay koa mizara ny tenin'Andriamanitra aminao eto androany. Ny toerana tahaka ny tony manko dia tsy toerana hoe zay diakatra ity dia afaka manao an'izany fa toerana tena saripady mihitsy ny tena izy. Ary izay indrindra no tena hoe isaoranay sy akasitranay azo manokana satria tena ray aman-dreny izy. Ary ny tenanay moa dia mahatsapa mihitsy hoe tena ray aman-dreny tena tsara tokoa izy ny vadireo ary izay manokana aloha dia mahatsapa an'izany. Alleluia. Ary mino fa tsika eto Androndrakely koa dia mahatsapa hoe tena sambatra isika manana an'ireo ray aman-drenyreo sa tsy marina izany. Efa taona maro moa no nirahana tamin'izy ireo ary tsapanay ny famarinana izany zavatra izany satria raha ny tenako manokana zao ohatra dia tamin'ny taona 727 no natao batisa ny tenako izay isaorako an'Andriamanitra lehibe indrindra fa noho ny fitazain'izy ireo ny tenanay no mbola mampijoro ny tena mandraka ankehitriny izao. Alleluia. Alleluia. Ary sambatritsika manana an'izy ireo sa tsy marina izany satria ny olona ny velany ohatra hoe taka ny any amin'ny faritra misy anay any zao mahafantatra hoe nareo moa amin'ny fiangonana inona dia fiangonana RHEFI ay miaraka amin'ny apôtra Adolphe io zay sambatry nareo fa tena manana ray aman-dreny tena hita misy hoe tena mahafinaritra ary tena zany tokoa sa tsy marina izany ve? Andao mba hite-tanana mahafon'izy ireo tsika fa marina izany. Alleluia. Ary fatelo tena lehibe ihany koa dia zao misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa miaraka an'ireto mpanompon'Andriamanitra lehibe reto hatrany amin'ny faritra rehetra dia tonga eto izy ireo manaja ny ositra eo ambony lohanareo pastera hitomba hatrany ny fahasoavana ao anatinareo tsy rairay avy. Alleluia. Mba hitehaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra tsara avy ireo isika. Alleluia. Alleluia. Mino fa faly ianao androany ny tenin'Andriamanitra mba rehetra androany moa dia zao tsy hoe tenin'Andriamanitra hafa kely akory fa tenin'Andriamanitra efa fandre atsika foana
eto amin'ity toerana ity sa tsy zany ve fa ny mpanompon'Andriamanitra mitondra azy kosa no hafa ndray zany androany ary inoko manokana fa ho azonao ny teny zay ao ambara-reto na dia ataoko aza hoe ohatran'ny badabada aza ny olona mitondra ny tenin'Andriamanitra eto kanefa dia inoko fa le Andriamanitra ivavahantsika eto an-drano dia zao tsy amelanao hiala maina eto izy. Alleluia, alleluia. Metsika toerana reto mpanompon'Andriamanitra mpidera reto makasitraka tompoko ny amin'ny fiderana izay nataonareo ary tsy ho adinika ihany koa moa ny miteny an'ity teny ity isaky ny miakatra amin'ny toerana tahaka an'izao dia zao tsy ho adiniko le amin'ity tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito teny andininy 5:10 dia zao no voasoratra ao manao hoe ino ozy ahiratro ny masoko ary ny sofiko dia iaino ny fitarainana ny vavaka rehetra zay atao amin'ity fitoerana ity. Amen. Izany hoe raha azoko tsara zany ny dikan'izany teny zany dia zao tsy misy mihitsy zany ny olona ka hiala maina rehefa tonga ato anatin'ny tranon'Andriamanitra izy. Alleluia. Inoko manokana zany fa hotsika fiangonana tonga rehetra eto androany na inona zany na inona ataoko hoe zava-misy amin'ny fiainanao araka ny tenin'le mpanompon'Andriamanitra fitarika fotoana teo hoe raha marary ianao zany dia tokony hanana finoana ianao hoe satria eto Andriamanitra dia tsy maintsy ho sitrana androany, satria eto Jesosy dia ho sitrana androany, tsy hitondra aretina ody zany ianao. Amen. Tena marina zany. Alleluia. Raha mihinana zany ianao dia tia fitefaka mafy ho an'i Jesosy Kristy. Alleluia, alleluia. Ary raha manana olana ianao dia zao hoe ny ranomasina mena aza dia ny sokafan'Andriamanitra. Sa tsy zany ve? Mba haina moa zany ranomasina mena zany rehefa mba any aminay any dia rehefa mba mitodika maka amin'iny ranomasina be miampita makany Katsepiny dia resy lahatra ary rehefa miampita teny koa moa eny am-pisasahana eny dia hoy zay tompo tena resy lahatra fa tena mahagaga ianao fa aiza ve ranomasina tsy hita farany ity kanefa rehefa niteny ianao tamin'ny Mosesy dia nisokafanao ny ranomasina mena dia nandiha tany maina ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Alleluia. Mba tsapanao ve ny fahalehibiazan'izany hoe ranomasina mena tsy hita farany kanefa dia nisokafan'Andriamanitra. Ain'Andriamanitra ny mamaly olana amin'ny fiainanao io. Mety misy manana olana tonga eto fa za teteny aminao hoe ty fotoana androany ity zany ny fotoana mety indrindra aman'Andriamanitra ny olana amin'ny fiainanao. Mihina zany fenao titehaka ao an'Andriamanitra ianao raha mihina an'izany. Andehitsika hitsangana dia asandrato eny amin'ny lanitra ny tananao dia andao hivavaka tsika ho an'ny tenin'Andriamanitra sy ho zaraina eto amin'ity androany maraina hariva ity mino fa androany hariva dia inoko fa hiteny aminao Andriamanitra. Za dia fitaovana fotsiny ihany fa Andriamanitra no hiteny ampahery anao amin'ny alalan'ny teniny amin'ity androany ity. Andao hivavaka tsika. Ry Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra, makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao Jesosy raha mijoro eto amin'ity toerana ity. Feno fakasitrahana anao ny foko. Mino fandroany hariva dia manakambara ho an'izao fiangonana izao ndray ianao. Jesosy io. Mitenena ianao fanahy masonao ampiteneno ny vavako amin'ity androany ity zany. Ianao no anendry ny lelako amin'ny anaran'i Jesosy ary ny devoly le fahavalo zay mpalelingelina zay malengelina ny fandrenesan'ny olona ny tenin'Andriamanitra mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy majanona eto ianao androany fa ny fanan'Andriamanitra dia mpiteny ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'izao androany izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo ny toeranao ary andeha hamaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika amin'ity androany hariva ity atao amin'ny Korinthianina voalohany no andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Korinthianina voalohany 5:10
dia vakitsika mitomboka ny andininy voalohany a ka hatramin'ny andininy a fa efatra. Zao no vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakitsika izany teny izany. Ary ampahafantarika anareo ry rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo sy ny raisinareo sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotra anareo a ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay niraisiko dia izao: Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Halleluja, halleluja. Amin'ny alalan'izay tenin'Andriamanitra izay moa no tiana indray mba hifampizarana ho amintsika fiangonana rehetra indray amin'ity androany hariva ity izany. Inoko manokana fa teniteny aminao Andriamanitra. Sa tsy izany ve? Paoly apôstôly manokana dia napafantatra sady nampahery repiny tao Korinto tamin'ity epistily izay nosoratany ity fa zao hoe izy manokana dia zao hoe novany Jesosy izy tamin'ny alalan'ny filazantsara izay noraisiny sy nekeny teo anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Ary nambarany tamin'ireo mpiny tany Korinto tamin'ity tenin'Andriamanitra ity hoe ampahafantarika aminareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo, satria tsapan'ny Paoly apôstôly fa tamin'ny alalan'izany no namonjen'Andriamanitra azy. Amen. Raha vakitsika ao amin'ny andininy fahatelo dia hoy Paoly apôstôly manao hoe fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty no fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Halleluja, halleluja. Paoly apôstôly koa manko raha ohatra ka mandinika ny tantarany ianao dia zao: lehilahy jentilisa izy ary ny aina tao anatin'ny fahotana maro izy, ary anisan'ny zavatra anankiray tena goavana be mihitsy ny ainany dia zao: izy dia fahavalo ny filazantsara izy. Maninona izy? Fahavalo ny filazantsara izy. Tena hita mihitsy hoe tena manohatra fivavahana tamin'izany fotoana izany. Ary tao anatin'izany fotoana izany ihany koa dia zao: na iza mivavaka dia misy an'izy ireny samboriny ary dia zao nampidiriny tany an-tranomaizina ny akamarony izy ireny. Fa ny zavatra anankiray isaorana an'Andriamanitra lehibe indrindra nefa dia zao hoe rehefa nifanena tamin'i Jesosy Paoly apôstôly ilay Saoly teo aloha, ary rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia zao hoe no afahana tamin'izany zavatra nangeja zany, ary antara-parantesy kely aloha tao anatin'izy nanenjika ny fivavahana tamin'izay no nahatonga an' Jesosy niteny taminy ka nanao taminy hoe: ry Saoly ozy na ihany koa Paoly, nahoana dia manenjika ianao? Ary tamin'izay fotoan'izay moa dia zao hoe taita izy, ary sady niakarapaka tamin'ny tany dia niteny ihany koa izy nanao hoe: iza moa ianao no enjehiko? Dia ozy izy nitenin'ny Jesosy manao hoe: izaho le Jesosy izay nienjehanao. Tamin'izay dia niakarapaka tamin'ny tany Paoly ary tamin'ny alalan'izay no fomba namonjen'Andriamanitra azy. Ary teo anatin'izany famonjena izay nataon'ny tompo tamin'ny Paoly izay indrindra ry havako aby, izay nahatonga azy terem-panahy hamonjy fanan'olona tao aorianan'izany. Amen. Satria Paoly dia natsapa mihitsy hoe rehefa lavitra an'Andriamanitra tokoa ny olona, na ihany koa hoe tsy tonga eo anatreny sehatry ny fampoana an'Andriamanitra ny olona, dia zao mahatsapa fiainana feno fijaliana, mahatsapa jaly fahoriana ny olona rehefa mbola lavitra an'Andriamanitra. Marina ve zany? Ary nahatsapa an'izany ianao efa tonga zanak'Andriamanitra zao dia mahatsapa mihitsy ianao hoe sambatra rangahy manana an' Jesosy. Sa tsy zany ve? Sambatra ianao manana an' Jesosy, satria nampahoriany le devoly ianao teo aloha, nogezainy ianao ny lehilahy maro samihafa tamintsika, nogezainy tao anatin'ny fisotroana,
ny gezay tao anatin'ny ataoko hoe zavatra maro isan-karazany fitsangatsangana maro be ny maro tamintsika dia be ny famatorana zay nataony teo amin'ny fiainantsika fa isaorana ny Andriamanitra zay nanome an Jesosy Kristy tompontsika mba ho famonjena ho antsika dia nataony afaka ianao. Alleluia. Kanefa raha ohatra mbola misy olona mantsapa fa ohatrany hoe mbola voafatisa ihany tonga eto ankehitriny ihany dia ozy amatsy aminao fotoana mety aminao ty androany ty andraisanao an'ilay mpamonjy dia ilay Jesosy Kristy ihany zay efa maty teo ambony hazo fijaliana araka ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe ambaraka aminareo rahalahy zay efa niraisiko any dia zao le Kristy maty ozy izy ihany ary nalevina ary natsangana tamin'ny maty zany Jesosy zany mbola afaka anangana anao androany. Ataovy amenina mabe zany. Alleluia. Ary efa tonga tao anatin'ny sehatry ny famonjeny Paoly apôstôly dia ny faniriany lalina isanandro dia nahatonga azy ahatonga ny olona mba ho vonjeny. Satsy zany. Any amin'ny Romanina toko fa 10 teny andininy voalohany dia zao nambarany tenin'Andriamanitra ao manao hoe ry rahalahy ozy ny rin'ny foko sy ny angatahako amin'ireny ozy izy dia ny famonjena. Alleluia. Hitanao zany fa rehefa afaka zany Paoly apôstôly dia terem-panahy mihitsy izy hamonjy ny olona. Amen. Alleluia. Satsy zany ve? Satsy zany aloha satria tsapany Paoly mihitsy ary ianao koa mahatsapa an'izany fa ny olona raha mbola lavitra an'Andriamanitra dia fahoriana ny fiainany, fijaliana ny fiainany, fangirifiriana ny fiainany. Lavitra ny olona manana ny Jesosy, ny tsy manana ny Jesosy ny fiadanana. Kanefa raha ohatra ka mamaky ny Baiboly ianao dia zao tsy zany mihitsy zany fijaliana zany mihitsy no manin'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Satsy zany ve? Tsy zany no manin'Andriamanitra ho an'ny olona. Fa raha ny tenin'Andriamanitra any amin'ny fitomaniny Jeremia any toko 7 teny andiny 7:30 dia hoy Andriamanitra manao hoe fa tsy mba sitraka ozy ny mampahory na mampijaly ny zanak'olombelona. Zany hoe tsy sitrakan'Andriamanitra mihitsy zany mahita olona hoe mijaly ao anatin'ny fahoriana, mijaly ao anatin'ny famatorana ataon'ny devoly, mijaly ao anatin'ny korota tokantrano, mijaly ao anatin'ny problema maro be. Tsy sitrakan'Andriamanitra zany. Fa ny aompon'Andriamanitra dia zao hoe ny tondra fanafana ho an'ny olona rehevako aby eo. Amen. Ny anafaka anao ny tanjon'Andriamanitra. Alleluia. Satsy zany ve? Ary zay mihitsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Jereka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaune ao hoe sokafy rahalahy Jaune toko 10 teny 10 dia misy tenina ataon'i Jesosy eo dia ao anao ny tompontsika. Filazantsara ny Jaune toko 10 teny 10 dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe o Jesosy fa ny mpangalatra ozy tsy avy raha tsy angalatra sy hamona ary andringana fa izao avy mba hanana ny fiainana dia fiainana be dia be zany. Amen. Alleluia. Zany hoe Andriamanitra zany dia zao te hanomana fiainana be dia be ho an'ny olona. Ho anao zany te hanomana fiainana be dia be ho anao Jesosy. Tova amen zany. Alleluia. Kanefa raha ohatra mandinika ianao amin'izao tsika miteny zao dia zao hoe mbola maro ny olona. Mbola maro ny olona no voafatotra amin'izao tsika miteny zao. Satsy zany ve? Ianao ve dia mba efa tena mandromandry ve ny sainao hoe olona takatsika zao ihany ve ny olona tena tokony ho afahan'Andriamanitra eo amin'izao faritra misy atsika zao? Fa mbola maro ny olona no voageja. Satsy zany. Tenenina akaiky ianao mbola maro ny olona mila famonjena hoe? Satsy zany ve? Mbola maro ny olona no mila famonjena. Fa teteny aminao zay toky eto androany aho hoe ianao izasy ianao no natsoan'Andriamanitra mba hanafaka andreny olona ireny. Alleluia. Ka na manahoana mety hoe fanangejany devoly an'ireny olona ireny natsoan'Andriamanitra zasy ianao mba hanafaka azy. Amen. Amen na ve zany? Alleluia. Alleluia. Ary zany no ilazana aminao hoe mila tsika Andriamanitra. Matoy ianao, matoy isika mbola velona trapamonjena tahaka an'izao dia misy antony ny sinao eto ambonin'ny tany eto. Teneniny akaiky anao hoe mba fantatrao ve ny fisinao amin'izao androm-pahavelomanao izao? Ny fisinao
amin'izao androm-pahavelomanao zao dia zao misy antony lehibe eo anatrehan'Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra fa mbola marobe ireo olona mbola jejainy ny fahavalo, jejainy ny devoly, dia itsika zanak'Andriamanitra izay efa mivonjen'Andriamanitra no tian'Andriamanitra hanafaka an'izy ireny. Aleloia, aleloia. Sady zany ve marobe ny olona, ohatra tany amin'ny faritra misy anay tany zao ohatra, marobe ireo olona hitako hoe nogejainy devoly. Nahitako ray aman-dreny lehilahy anankiray izay efa tonga ampiandraikitra ao am-piangonana misy antsika ao, dia zao hoe efa nitoriana ny filazantsara izy, nambara tamin'ny foana ny tenin'Andriamanitra, ary tamin'izany ny tena tsy kivy mihitsy satria ny vadiny moa efa nivojen'Andriamanitra, dia tsy kivy mihitsy ny tena tamin'izany fa nanambara tenin'Andriamanitra tamin'ny foana. Tamin'izany fotoana izany dia ohatrany hoe manaiky izy fa lasa ianao dia mandeha ny fanaony ihany ny fanaony, fa tao anatin'izany dia tsy kivy ny tena fa isaorana ane Andriamanitra. Rehefa nanteny fotoan'andro dia zao iny teny afafinao iny dia zao tsy maty akory iny, tsy very maina akory iny, fa iny teny afafinao iny dia zao hoe farany a. Dia zao nivangin'Andriamanitra io lehilahy io, dia zao ny teniny tamin'ny vadiny manao hoe mba siva akanjo fa za mba andeha hivavaka. Aleloia. Ary tamin'izany fotoana izany dia zao dia ny vadiny moa tsy niteny hoe hivavaka izy ianao satria efa fantatry ny vadiny, satria efa impiry izy mandray tenin'Andriamanitra fa tsy nola niova. Dia napetraka ny vadiny teo fotsiny ilay ny akanjony, dia lasa nandeha ireo vady aman-janan'ireo. Kanjo rehefa avy eo dia ino fa nanaraka mipetraka tery afarafara tely iray rangahy io. Aleloia. Mivavaka tao izy ny ray Alahady, ny roa Alahady, dia ohatrany hoe tsotamana zany araka ny fiteniny, fa isaorana ane Andriamanitra fa rehefa tonga ao anatin'ny sehatry ny fanomponan'ny tompo, indrindra fa tonga ao amin'ny tranon'Andriamanitra izy dia zao Andriamanitra ndray no mamangy azy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Aleloia. Dia nivonjeny Jesosy izy dia izy anisan'ny lehilahy tena mahatoky ao amin'izany tranon'Andriamanitra zany. Tia faon'Andriamanitra ena fa mariny zany. Aleloia. Dia tsy adino mihitsy fa tamin'ny fotoan'andro moa izay mba te hijoro vavolombelona aminao satria tena hoe zany lehilahy zany dia tena ampiasain'ny tompo ihany koa. Dia ny fiangonantsika atao Mahajanga tamin'ny fotoan'androny tratran'ny rano zany io toeran'io amin'ny fotoana izay misy ny fahavaratra. Pasteur Tina moa mahafantatra ny tantaran'io toeran'io hoe rehefa tonga ny asara dia efa miditra anatin'ny fiangonana ny rano. Dia zao hoe nisy taona ezaka nataonay tamin'izany fotoana izany nanao hoe tena nitaona rambolazy. Dia zao nitaona tany ary tany amin'ny camion maro mihitsy no efa nentina tao. Dia zavatra anankiray isaorana ny tompo dia zao hoe zany lehilahy nanohatra fivavahana, zany nanenjika zany no nataon'Andriamanitra fitaovana tena hoe izy tena lehilahy lehibe zany tany fa 25 taona ny tany izy no vonjen'Andriamanitra. Fa dia zany izy ohatrany hoe tsisy atao izy raha tsy makany am-piangonana. Aleloia. Dia makany am-piangonana foana zany lehilahy zany, izy ny manampy an'ireo rahalahy mitaona tany mampiditra tany any am-piangonana foana. Efa ataoko hoe camion maromaro fa dia isaorana ny Andriamanitra. Zay mba tonga na miteny aminao aza mbo kivy zany, ohatra hoe tsy fantatry ny vady aman-janakao na ny vadinao na ihany koa hoe ny akonanao na amin'ny manodidina anao, mety efa ela nitorianao amin'ny filazantsara taminy mbola ho avy izy. Ho avy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Zay olona mbola ataoko hoe mbola mitena sahirana ianao manoloana ny vadinao satria maditra izy, androany dia miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho fa hovonjen'Andriamanitra ny vadinao. Hovonjen'Andriamanitra izy, atao fa amen. Aleluia. Aleluia. Ianao isika no nataon'Andriamanitra hamonjy ireny olona mbola very ireny. Amen. Mba vonina venao. Vonina venao ataon'Andriamanitra fitaovana mba hamonjy ireny olona marobe mbola tsy voavonjy ireny. Tsy fantatro raha mba fantatrao fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompontsika dia zao namela afatra lehibe tamin'ny mpianana izy. Alonge vakitsika zany tenin'Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra efa tena hainao tsara. Atao amin'ny filazantsara ny matinge andao vakitsika fa 20 dia metomboka eo amin'ny andininy 7 filazantsara ny Matio 20 dia ny andininy 7.
dia zao ny tenin'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ka niseho tamin'ny mpiainany tamin'ny fotoanandro dia ozy izy Jesosy melon'ny akarany tany an-danitra dia nametraka an'izao afatra zao izy koa mandehana ianareo Matthieu 7:27 amin'ny anaran'ny Tompo koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary izao momba anareo manan-kariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Haleluya. Ho an'iza hono zany afatra zany? Ho an'iza zany afatra zany? Koa dia ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zany, ho an'ireo pastera zany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra fa ireo mpianatra dia nitenenin'i Jesosy an'izany teny zany. Haleluya. Ary ireo apôstôly dia efa nitenenin'i Jesosy an'izany teny zany dia efa navita ny adidy ny andraikitra zay nametrahan'i Jesosy azy ireo apôstôly, ireo mpianatra tamin'izany fotoana zany. Jesosy raha teo ihany koa efa lasa nakarina nakany an-danitra ka mipetraka ao tanakavanan'Andriamanitra rainy. Fa izasy ianao raha lasaina bavy eo isika ndray no natsoan'Andriamanitra mba hamita zany iraka lehibe zany eo anatren'ity zao tontolo izao ty eo anatren'ny olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra satsy zany ve ka ozy amatsy aminao androany mana hoe andeha anao satsy andeha amitan'izany iraka nampanaovan'Andriamanitra zany. Pare ve anao satsy pare? Pare satsy pare? Haleluya. Tenenina akakanao hoe pare ve anao? Dia raha nyteny izy pare dia za koa pare hoe. Haleluya. Haleluya. Satsy zany ve? Fotoana tokoa zao. Fotoana zao araka ny teniko tany am-piandohana teo. Matoy ianao mbola novelon'Andriamanitra. Maninona moa? Tsy tonga dia nivonjen'Andriamanitra, tonga dia efa voavonjy afaka atao anatin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy dia natao batisa ny rano dia maninona tsy tonga dia maty, tonga dia nakarin'Andriamanitra na ihany tonga dia maty. Fa zao matoy mbola velonaina tahaka an'izao zasy ianao dia misy zany iraka lehibe tiany Jesosy ho tanterantsika zany satria mbola marobe ny olona mbola lavitra n'Andriamanitra mila ny famonjena ary zasy ianao no nataon'Andriamanitra fitaovana mba hamonjena an'izy ireny. Amen. Haleluya. Haleluya. Ohatrany hoe malefadefaka zany haleluya zany ataontsika zany sango dia mafana loatra ny andro. Za zao mba sambany mba manao kostara rehefa mitory teny hariva tahaka an'izao palitao fa dia matetika dia akanjo chemise fotsiny miaraka amin'ny kravaty kanefa dia rehefa ao anatin'ny tory teny dia efa tena mipetapetaka be amin'ny hoditra daholo ny chemise noho ny atsembohana. Fa eto amintsika zao mbola mety tsara mihitsy ary tsy hitako mihitsy hoe raha ny toetrandro aty dia tsy mampatory eo am-pianona ny tenin'Andriamanitra. Satsy zany. Fa any amin'ny tamin'ny mafana angenao ka miteny aminao zava tena mafana e. Fa isaorana ny Andriamanitra fa ianao tonga eto an-drano dia mangeta eto ianao tenenina akakena hoe za tsy atory zany rehefa mentenin'Andriamanitra. Satsy zany ve? Haleluya. Haleluya. Ora lasaina bavy izasy ianao no nataon'i Jesosy amitan'izany iraka lehibe zany rehefa nakarina nakany an-danitra izy. Amen. Tenenin'ny Tompo ao Jesosy eo tena vonina ny anao amitany iraka zay nampandrahanao ao hoe tenenao zany ny Tompo. Haleluya. Ndre mandeha dia tonga tamin'ny Isaia mpaminany ny tenin'Andriamanitra. Dia niteny tamin'ny Andriamanitra ao amin'ny Isaia 9 angadovaka itsika fa Isaia rehefa nitenenin'Andriamanitra izy dia tsy nisalasala mihitsy izy namaly fa za Andriamanitra za andeha ary mihina ny koa fa ianao zay tonga eto androany mandre an'izany afatra zany dia hatramin'izay mety tsy fantatra mety hoe nandeha ianao dia tsy mandeha dia mandeha dia tsy mandeha fa androany dia zao tena Andriamanitra mitsy indray ny anaingy anao dia andeha foana ianao hitory ny filazantsara ny Jesosy. Tovy amen zany e. Isaia novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy 9 teny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary nandre ny feon'ny Tompo aho nanao hoe iza no irako
ary iza no andeha ho irakay a dia hoy izao hoe ity aho irao aho. Amen. Mahafinaritra be zany valitenina ataony Isaia zany rehefa niteny taminy Andriamanitra, ora olona ao engany atsika fiangonana eto Androndrakely teo dia zao iteny takan'izany ianao androany, satria zany teny zany dia zao tsy tenina mpanompon'Andriamanitra mitondra afatsy eto Androany any, fa tenin'ilay Andriamanitra any an-danitra dia hamonjy zao tontolo zao. Dia tiany ianao mba hanatanteraka ny teniny, ka iteny takan'Isaia ianao manao hoe Tompo ity aho irao aho. Satsany ve? Satsany e! Jesosy mahery magaga satsany ve? Anizy ianao e! Alleluia. Mino fa ianao zay tonga tandroany io a tena vonina mihitsy ianao hoe Tompo hovaliko zany antsonao zany, efa ela nge Andriamanitra naniraka atsika e. Satsany ve? Alleluia. Mba tianao ve Andriamanitra mba ho faliny aminao? Tenena zany ny akaiky anao, mba tianao ve Andriamanitra hoe mba ho faliny aminao? Anisan'ny tena nahafaly an'Andriamanitra manko ao anatin'ny Baiboly a dia zao mahita olona anankiray fotsiny aloha, mahita olona anankiray hoe novonjen'Andriamanitra. Any amin'ny filazantsara ny liko any dia mampianatra ny tenin'Andriamanitra hoe ny ampanota anankiray izay mibebaka ozy a dia manahoana? Isy fifaliana lehibe ozy izy a any an-danitra any. Ry havanao, aoka tena mba angetahety anao hoe mba tiako mba amin'izao fahavelomako zao, mba tiako mba ho faly Andriamanitra, mahita ny olona izay nitomiko a, nahita ny olona izay nitoriko ny filazantsara ka tonga ato amin'ny sehatra ny fanompoana an'Andriamanitra reny olon-dreny a. Aoka mba ho terem-panahy ianao hoe tena vonina Jesosy eo hitory ny filazantsara ho an'ireny olona ireny. Alleluia. Mety misy amintsika tonga eto androany io, mety tena natsoan'Andriamanitra ho matianina mihitsy ianao amin'ny asa fanompona. Androany zao a rehefa nitory teny tany amin'ny fiangonantsika tany ambolokandrina androany a dia nitory an'ity tenin'Andriamanitra ity a, satria zany moa ty tenin'Andriamanitra ambarina aminao androany ity dia anisan'ny tema anankiray izay nomen'ny ray aman-dreniny anay a mba hafanay mizara tenin'Andriamanitra aminao. Dia inoko manokana fa ho resy lahatra mihitsy ianao hoe tena za mihitsy rangaly olona natsoan'Andriamanitra io a. Dia rehefa nitory teny a dia zao vita nitory teny izay nataoko a dia nisy rahalahy anankiray tanora anankiray a nanatonahy. Rehefa nanatonahy io tanora io dia matsapa hony izy a fa hoe tena hoe matsapa hoe tena resy lahatra vangin'Andriamanitra tao anatin'izany, tao anatin'ny tory-teny. Ary tao anatin'izany dia zao nefa ny zavatra anankiray no tantarainy hoe izy nefa matsapa hoe tena mangetaheta fa zaho ozy tena misy tahotra ao anatiko. Dia inona hoa le tahotra ao anatinao? Dia ohatrany hoe misy tahotra zany a ao anatiny ao zany hoe raha ohatra ka zany ka irotsaka tanteraka amin'izany asa fanompona zany izy a dia manahoana? Dia be ozy ny zavatra mitikodina be ao anatin'ny ati-dohako ao dia matahotra. Dia nampahiry azy amoa hoe zao rahalahy, tadio tsara fa rehefa manolotra ny fiainana ho an'ny tompo ianao ary Andriamanitra ny atsanao, aza matahotra zany fa Andriamanitra ny momba anao a, izy mahita ny hoavinao sy ny fiainanao rehetrarehetra. Alleluia. Sady zany aloha. Ka raha ohatra ka ianao zay tonga eto androany io tsy haiko, mety tanora ve ianao, mety ray aman-dreny ve ianao, mety matsapa an'keo ianao hoe matsapa ianao hoe misy antson'Andriamanitra ao anatinao ao, matsapa ny famagin'Andriamanitra ianao eo anatrehan'ny fanoloran-tenanao an'i Jesosy, aza matahotra fa Andriamanitra afaka hiaso ny fiainanao, hitay anao izy. Raha mba tantaraina kely aminao ny fiainanay a, raha ny fiainako manokana ohatra dia anisany melohan'ny nanoloran-tena tao anatin'ny sehetry ny fanompona an'Andriamanitra dia zao tahaka ny olona rehetrarehetra, tahaka ny tanora rehetrarehetra ny tenako. Dia zao hoe ny asa tahaka ny mpiasa rehetrarehetra, tahaka ny reto namantsika reto zao anisany be karama be daholo, tahaka ny pasteur Tiana Tony tao amin'ny Tao-bavia mandray fils de paix dia manisa vola foana rehefa faran'ny volana. Zany samy pasteur. Tahaka zany ny tenanay taloha rehefa mba tonga amin'ny faran'ny volana dia jerena ny fils de paix dia mba tena maromaro ihany ny ino ty supplémentaire ato zany a, dia mba faly ery a, dia tonga avy any am-piasana dia tonga dia menan'ny
madama ny vola tamin'izany fotoana izany. Dia izaho miteny aminao fa tsy hoe nisy zavatra nanahirana tamin'izany fotoana izany fa hoe mba mandray vola tahaka ny olona rehetrarehetra. Ary izaho moa mba tsy mba mpitrosa izany tamin'izany fotoana izany. Ny mpiasa manko rehefa ao am-piasana misy anay eo tamin'izany fotoana izany dia misy mitondra samosa dia tonga dia maka daholo, anaovy 5, anaovy 4, anaovy ohatran'izao. Tondra mofo baolina koa dia ohatrohatran'izany. Dia tonga ny farany volana dia efa tonga dia efa sitomina amin'ny karamanao iny. Fa izaho tsy mba ho tahaka an'izany fa dia tonga dia efa karama feno mihitsy ny raisiny tena zany rehefa tonga ny farany volana. Aleloia. Fa isaorako an'Andriamanitra fa tao anatin'izany na dia ohatran'ny mahafinaritra azy ilay mandray vola, mahafinaritra mandray vola isam-bolana dia izao, rehefa natson'ny tompony tena tamin'izany fotoana izany dia tena hita mihitsy hoe tsisy fanahina misy tao anatin'ny tena hoe dia ahoana na manahoana na hoe ahoana, fa tena hita mihitsy hoe tamin'ny etaeta mihitsy. Satria ny tena moa tamin'ny fahatandrona mbola tsy nihita tao anatin'ny fanambadiana dia anisan'ny tanora na fanafo teo anatrehan'Andriamanitra. Ary ianao ihany koa mba tiako tsofoko rano ny tanora amin'ity fiangonana ity, mba ho tanora tena ho tahaka an'izany mihitsy. Milohan'ny anoizako ilay zavatra nyteneniko teo, ny tamin'ny fahatandrona ange tena nikona mazava tsara fa raha ny tenana izao zao ny tenako manokana moa satria ny tena ihany nidona vavolombelona. Dia anisan'ny tenana fanafo mpitoro ny filazantsara an' Jesosy, tsy hoe tamin'izany ihany fa hatramin'izao tsika miteny izao. Aleloia. Na misy namana na tsy misy namana dia tonga dia pare nitory akalamanjana ery amin'iny akazo lava iny vanja iny. Aleloia. Njarery mitory teny akalamanjana, tsisy micro, tsisy megafone, fa dia mitory teny akalamanjana dia mira akalamanjana eny ny tenako samy rery. Ary dia maro ny olona no tena hoe mangetahitàn'Andriamanitra dia ankehitriny moa dia resy lahatra satria maro be tamin'ireo olona tamin'izany fotoana izany nitako hoe nivonjen'Andriamanitra ankehitriny tonga manompo an'Andriamanitra ato. Aleloia. Ary tsy vitan'izay ihany koa fa hitanao zany hoe le izy zany efa le hoe antson'Andriamanitra io zany efa ao anatinao mihitsy le izy. Ary na dia atao ka raha hoe ao amin'ilay toeram-piasana satria niasa teo Antananarivo tamin'izany fotoana izany ary miasa teo amin'ny orinasa anankiray dia tena nikanao fa vao nivoaka ny orinasa io ataoko hoe tsy haiko na tsisy kilometatra fa ataoko hoe metatra angamba ny saina mahita tanàna kely mitangorongorona dia efa eo tonga dia efa ao anaty saky kely ao ny combinaison, ao koa ny baiboly filazantsara kely dia tonga dia mitolo ny filazantsara amin'ny tanàna. Iny saripody rehetrarehetra iny dia anisany efa toerana fanaovako an'izany iny vanja sy ny namana iny. Aleloia. Ary mitory teny ery vanja ry dia ny olona Androndrakely mahena hoe rahalahy ihany zany. Satria ny tena moa ohatra manana feo mafimafy ihany. Ka za dia teny aminareo tanora, ny fahatandranao raha lasana bavy lanio amin'ny fitoriana ny filazantsara. Andao andeha hitoro filazantsara. Tena mila anao Andriamanitra. Aleloia. Iverina kely amin'ilay tantarako teo dia rehefa tonga ny fotoana natson'Andriamanitra izay dia za hoe tsy mba nanao hoe araka ny sasany hoe mba azo préavis dia manao défaut zany fokasy ao anatin'ilay toeram-piasana dia tonga dia mba voaroaka dia mandray vola be rehefa avy eo. Fa za dia teny aminao tena mpanajana mihitsy no nametrahana demission tao anatin'ny toeram-piasana. Ary isaoraka an'Andriamanitra lehibe fa ny mpampiasa tamin'izany fotoana izany satria efa 10 taona niasana tao dia nanontany inona ny olana koa dia misy olana tokony ho vahana fa maninona ianao nga tsy tianao tsony miasa ato. Fa dia tena hoe ampasahina mihitsy ny tenenana tamin'izany fotoana izany le directeur général tao vazaha moa le rangahy io fa mahay miteny gasy dia ozy amatsy anazy manao hoe tsy zany patron moa filazazy tamin'izany fotoana izany. Aleloia. Tsy zany fa dia zao hoe no ny tenin'Andriamanitra ao dia andeha hitoro ny filazantsara ao ary izay mihitsy ny antony ametrahako an'ity démission ity matsy anazy. Ka noho izany indrindra dia tena tsofirana ao matsy an'ilay efa avy any amin'ny chef personnel dia nakao aminazy dia tsofirana ao fa andeha hitoro ny filazantsara. Dia tao anatin'izay fotoana izay moa dia tsy hitan'ilay vazazy eo teneniny fa zao ny teneniny manao hoe zao arao izy izy tsarovy ary efa ny fanjakany lala ozy izy. Zay ny teneniny. Dia nataoko veloma ao izy dia lasa rehefa avy eo. Dia hitanao dia tsisy fanahina mihitsy tao anaty ka ho anao izay mahatsapa mihitsy natson'Andriamanitra ka fenitahotra ianao. Za dia teny aminao androany Andriamanitra miadity no avinao rehetrarehetra. Aleloia. Sa tsy zany ve?
Izo pasteur Tatasoa zao io. Nijoro vavombelona moa izy. Tamin'ny fotoanandro nitsaiko tany aminay ngamba izay sa tsy fantatry izay. Satria mandeha tany aminay izy. Dia nijoro vavombelona hoe rehefa nanolo tena ho maty anina hono izy. Ka izy olona varam-pianarana dia tonga saina reo ray aman-dreniny mba naka hifaly satria hivoaka amin'ny varam-pianarana ny zanany kanjo tonga tany nefa nitakatatsodrano ny lehilahy n'Andriamanitra dia hoe anomparopon'Andriamanitra dia kivo ratsy ny ray aman-dreny dia misy ny teny taminazy manao hoe ataovy tsara fa miala ianao manambola sy ianao avaram-pianarana io ny andeha amin'izany fivavahana tsy mandoka ramazany hifafankio ianao satsany izy pasteur tadidiko tsara mihitsy manko izay fitsinao vavombelona nataon'izay fa zaho izy mandraky ty ny androany ozy izy ary zay rehetrarehetra ireo dia natsapan'izany daholy mandraky ty ny androany ozy izy fa tsy nifafanko anay zay ozy izy fa nifafanmolotra anay teneniny halleloia tiafy ianao fa mariny zany izany hoe zany mahatonga anao tanora ampahirezina androany ray aman-dreny ampahirezina androany raha natson'Andriamanitra ianao aza matahotra fa Andriamanitra afaka nomba anao Andriamanitra afaka nitayana manokana ataovy amenina marobe zany halleloia mbola ho tsara venao tenenina akaiky anao mbola ho tsara venao zao ny zavatra anankiray mba tiako ambara aminao raha namonjy ny zanak'Israely Andriamanitra raha namonjy ireo zanak'Israely Andriamanitra satria nitaraina tamin'Andriamanitra izy ireo tamin'ny fotoanandrony satria no andevosiny Egyptianina 700 taona izy ireo tamin'izay fotoan'izay ary rehefa nandevosiny Egyptianina 700 taona ireo zanak'Israely ireo dia nitaraina izy ireo dia tonga tany amin'Andriamanitra ny fitarainany rehefa tonga tany amin'Andriamanitra ny fitarainany dia ren'Andriamanitra zany sokafo rahalahy ao amin'ny Exodosy 3 dia ny 7 dia vakitsika izay tenin'Andriamanitra zay amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny tenin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitarainany no ny ataony ny mpampiasa azy eny fantatry ny alaheliny dia efa nidina izao amonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'ny tany soa sy malalaka dia any amin'ny tany tondra dronono sy tantely any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perzita sy ny Evita ary ny Jebosita ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely efa mbety hiamitro sady efa hitako tokoa ny fahoriana izay ampahorin'ny Egyptianina azy koa avia ankehitriny ianao maninona hony koa avia ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao hitondra ny oloko ny zanak'Israely oloko hivoaka any Egypta halleloia jereo tsara zao fa tonga tany amin'Andriamanitra ny fitarainany zanak'Israely noho ny ataony mpampiasa azy dia Andriamanitra tany an-danitra dia zao ny teniny hoe efa hitako ny fahorian'ny oloko any Egypta ozy ka hidina zao amonjy azy eo amin'ny tanan'ny Egyptianina fa fanontaniana apetraka aminao dia zao Andriamanitra ve tonga tao Egypta nidina tao tonga tao ve Andriamanitra nidina tao ve izy ozy Andriamanitra manao hoe avia ankehitriny ianao halleloia izy ny teneniny io Mosesy ny teneniny io halleloia ka androany any koa dia te hampahirenao Jesosy Kristy ilay tompontsika efa nakarina any an-danitra izy re mpianatra zay nitoro ny filazantsara efa navita ny iraka izay nampanaovan'i Jesosy azy izy dia ho koa Jesosy ankehitriny manao hoe miantso izy miantso anao izy tahaka ny netsony amin'ny Mosesy koa netsony antsika fiangonana tonga eto androany andao hitoro ny filazantsara any amin'ny faritra maro isan-karazany eto amin'ity tanàna misy antsika ety halleloia miantso anao Andriamanitra teneniny akaiky anao miantso anao Andriamanitra miantso anao Andriamanitra lasaina bavy fitoana mety mihitsy zao amalinao le atson'Andriamanitra misy amintsika tonga eto androany io zao efa nisan'ny olona mpitoro ny filazantsara izy nazoto tamin'izany mihitsy izy fa amin'izao fotoana izao efa tsy nanao an'izany intsony ianao
mety misy anko tena hoe nisy olona tena nafanafo tena misy antson'Andriamanitra mihitsy tao anatiny fa hita mihitsy hoe amin'izao fotoana izao efa ohatrany ohatrany tsy nafanatsony zany atro anatiny zany fa androany za te ampahirenao Andriamanitra dia te hamerina zany teny zany amintsika fiangonana rehetra ndray miatso anao Andriamanitra androany miatso atsika fiangonana Andriamanitra androany andao hiteny tahaka ny nataony Isaia manao hoe Tompo ity aho iraho aho. Halleluja, halleluja, satsany ve, satsany ve. Sarovy raha andeha anao dia zao ombanao Andriamanitra, ombatsika ny Tompo. Halleluja. Jesosy dia efa niteny mako izy manao hoe o Jesosy raha misy minao ny Tompo any ny filazantsara ny Jauna 7:10 ve izay sa 12:12 sa 12:7:12 7:12 4:12 dia o Jesosy Kristy manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa tokony ataony koa ary anao asa lehibe noho zany azy izy satria zaho makany amin'ny ray. Amen. Ry havanao raha ohatra ka mamaly ny atson'Andriamanitra ianao androany hoe Jesosy eo ity afa tena voninao dia zao ny Tompo dia ombanao ihany izy ary efa niteny izy fa tahaka nombako amin'ny Jesosy nombako anao koa. Amen. Ary andehanao dia asa lehibe mihoatra no nataony Jesosy azy no ampanaovina anao. Amen. Halleluja. Mety hoentin'Andriamanitra any amin'ny toerana misy olona malemy ianao fa za miteny aminao raha andehanao dia hitsangana ny malemy. Halleluja. Raha andehany amin'ny olona boka ianao dia Andriamanitra mihitsy no anamarina ny teniny aminao dia ombanao izy. Sa tsy zany ve? Halleluja. Sokafokiny ngeralahy ao amin'ny filazantsara ny maraka toko fa 9:40 teny antiny fa 7:40 dia zao tenin Jesosy. Filazantsara ny maraka 9:40 antiny fa 7:40 teo ny tenin'Andriamanitra ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia napakarina ho any an-danitra ka nipetraka ao tany-kavanan'Andriamanitra fa izy ireo kosa dia lasa nitory-teny. Io le tenen'i Jesosy antsika androany io dia lasa nitory-teny eny tontolo eny ary ny Tompo niara ny asa taminy ka nanamarina teny ny amin'ny famantarana izay nomba azy ataovy amen zany. Raha andehanao dia tsy miasa rery fa ny Tompo momba anao. Jesosy miaraka aminao ataovy amen zany. Halleluja. Tsy mba faly venao hoe enao lasa nateny tolo filazantsara teny niny tena ranty teo teny Saripotony ianao na teny tolo filazantsara teny Akasina teny Atosony ianao be dia be ny toerana mety hoe androany Jesosy atsika. Tsy mba faly venao hoe rehefa nandehanareo mirahavavy nandehanareo mpiara-gropy dia zao nisy olona malemy taminy dia zao hoe nitsangana tamin'ny alalanareo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mba faly venao hoe iny le malemy mivavahana hitany fasitrany. Halleluja. Tsy mba faly venao hoe iny le olona mpiadiny vady fa rehefa nitoriana amin'ny filazantsara lamina ny tokantranony. Tsy mba faly venao hoe iny dadatoanay efa nikaizan'ny olona fa sakaizan'ny tavoangy fa noho ny filazantsara nitorianao taminy novonjen'Andriamanitra izy. Ho ataon'Andriamanitra zany. Fa nanjary anao dia meteza hoe ity Jesosy eo ity afa vonina ny tena andeha. Amen. Amen na sa tsy amen. Halleluja. Raha andeha isika dia zao hoe tsy andeha irery ianao ary ny fanahy masina mihitsy aza no miaraka aminao ary ny fanahy masin'Andriamanitra no apeky ny olona ny amin'ny fahotany. Ianao na mampianatra be manahoana azy. Ianao raha ataoko hoe tena ataoko hoe na ininona fomba fahaizan'ny olona mandahatesy mampianatra rehefa tsy ao ny fomban'ny fanahy masina dia tsisy olona miova ao. Sa tsy zany. Fa na dia badabada azy ianao na dia ohatrany tsy mahay mandahaka teny kory ianao fa rehefa mijoro vavimbelona amin'ny olona ianao no le fiasan'ny fanahy masina ao anatinao dia resy lahatra amin'ny mpanota hiazakazaka hitady an'Andriamanitra izy noho ny amin'ny alalan'ny teny izay nambaranao. Ho ataon'Andriamanitra zany raha andeha ianao. Teneniny akaiky andoha andeha tsika rahavavy. Andoha andeha tsika hoe hitory ny filazantsara amin'i Jesosy sa tsy zany ve? Jereo tsara ny an'ireo apôstôly manko dia zao
tamin'ny andron'izy ireo a dia zao hoe rehefa misy zava-tsaritra ary tena nisy mihitsy tamin'izany fotoana izany any amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra mitombokeny andininy fahasivy amby roapolo dia nisy ny fandrahonana tamin'ny fotoan'andro izay nitoriana izy ireo ny filazantsara dia zany fandrahonana zany a misy tena hita mihitsy hoe tena fisamborana mihitsy fa atao anatin'izany izy ireo dia zao efa tena mihina fa tena nakivy mihitsy ny sasany angamo fa atao anatin'izany dia zao nanokana fotoana izy ireo ny vavaka teo anatren'Andriamanitra nandohalika ny vavaka sady nangataka ny fanahy masina izy ireo zao ny fomba fitenin'izy ireo tamin'izany fotoana izany tompo jereo ny fandrahonany koa ankehitriny tompo jereo ny fandrahonany ary meo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao ny fahasahiana rehetra omban'ny anjiranao ny tananao asitanana sy anaovanao famantarana sy fahagagana amin'ny alalan'i Jesosy mpanomponao masina ary rehefa ny vavaka izy dia nofotrofotra ny tany izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Halleloja. Jereo tsara amin'izao tsika amin'ny teny zao ny atsika reheto Madagasikara no mbola tsy nahena hoe nitory filazantsara hono le olona dia samborony reo dia vononin'ny olona dia maty mihitsy le olona fa tamin'izany fotoana izany dia misy fandrahonana maro ny fandrahonana aloha mety misy fa za teteny aminao na ininona mety fandrahonana na ininona mety olona mafiantoka misy maka ny olona ohatran'izao fomba fiten'ny olona hoe sy atsika raha vavy tsy ho andry tanàndry fa mafiantoka be ny olona ao efa impiry any nandeha tao fa za miteny aminao tsy ianao miasa ngefa ny fanahy masina sady zany ve rehefa ny fanahy masina miasa dia zao hatramin'ny olona mafiantoka sy mafiloha indrindra no novangin'Andriamanitra. Halleloja. Rehefa ny vavaka reo apôstôly sy ny tenin'Andriamanitra dia niofotrovitra ny tany izay niangonany ary feno ny fanahy masina izy rehetra dia nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana rehetra. Maro amin'ny olona ny te hitory filazantsara fa tsy ampy fahasahiana izy fandroany ny fanahy masina dia mamanky anao mampahery anao avelao izy niaraka aminao sy momba anao dia za miteny aminao fa ianao le olona saritahotra taloha iny ianao le olona sarika taloha iny rehefa ny fanahy masina midinao anatinao a dia zao ampiasanao izy Halleloja. Amen. Farany a aza mbo menatra no vavolombelon'ny tompo zany sika sady zany aza mbo menatra no vavolombelon'ny tompo zany ianao satria maro amin'ny olona nge no menatre na dia io vadiny ohatran'io azo ohatra mahamenatra azy hoe tena tiany Jesosy menatra mihitsy izy teny amin'izany ny amin'ny fianakavianany ohatrany hoe na ny amin'ny toeram-piasana misy azy ary tena nareo zany ohatrany enike tena pastera be mihitsy nareo zany a dia ozy izy karangafatsy tsisy an'izany ranga inona mametra anao an'izany natao amin'ny pastera azy ianao za tamin'ny mianatra teny amin'ny ziliferi moa zay nianatra dia tao anatin'ny école dia zao dia nalaza mihitsy hoe rolaza iny tao fotrany eny koa efa maty le rahalahy anankiray izay le namako teny pino izy io dia isaka ny erakiray izy ireny dia misy taona zay dia mipetrapetraka dia mitory filazantsara amin'ny ankizy ary hatramin'ny fisina tao anatin'ny école io dia tao anatin'izany dia zao nisy iovana ny ankizy tao ampianarana tao tena nisy iovana mihitsy a tena enkanao satria izay moa vavolombelona tsy menatra mihitsy zay manana an' Jesosy izahay. Halleloja. Dia nanomboka tao amin'ny école tao amin'ny tsy haiko na seconda 10 izay moa safiry izahay tamin'izay dia zao hoe tao anatin'izay fotoana izay a dia zao zay mirahalahy moa dia mifanaja tsara zay ao anatin'ny école zay tsy manao an'izany tsy hoe kory mety manao an'izany dia tsy mety zany le ataonao aloha fa zay zany ny fiainanay tsy manao elahy zany zay ao andreo mpianatra ireo fa dia ataonay hoe se zany a naranga zay ny fiatsonay tao fa za miteny aminao nandritra ny taom-pianarana anankiray raha lasa anaba voaova le ankizy lahy tao a tsy pino zareo fa voaova tamin'le fomba fiteny takan'izany zareo ary na hiteny raha tsy eo mason'ny tena ara dia zao tsy sahany zareo tsony. Halleloja. Ka za zany ty ampahirantsika hoe ianao aza menatra no vavolombelon'ny tompontsika zany zay manko ny tenin'ny Paoly apôstôly le any amin'ny Timoty faharoa toko 2:9
zay ny valazan'ny tenin'Andriamanitra ao hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompo ianareo sy izapifatiny ozy izy ianao aza menatra fa rehefa tsy menatra ianao fa mitony filazantsara amin'ireny olon'ireny a dia ny herin'Andriamanitra mangazy araka ny tenin'ny Paoly ihany le any amin'ny Romanina toko voalohany 9:20 ao anao sy ny tenin'ny Paoly fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino. Alleluia, alleluia. Ny anjaranao dia zao, ianao mandeha fotsiny, zay ny tadiavin'Andriamanitra aminao. Ianao mamaly ny atson'Andriamanitra fotsiny hoe andehantsika raha vavy andehantsika raha lahy, etany ny gropinao dia andao andehantsika hitoro ny filazantsara. Dia zao, ny fanahy masin'Andriamanitra no miaraka aminareo, manamarina ny teniny aminareo ary ampiasa anareo amin'ny famantarana sy ny fahagagana izy. Alleluia. Mino afambadika ty tenin'Andriamanitra ity maro be ny fiangonana ny andeha ary dia ho fenipoka foana ty fiangonana ity. Alleluia. Dia ho sahirana indray ny mpanompon'Andriamanitra hoe atao miditsay impirinay ary izy ity satria nahoana? Satria rehefa netsika ny ratsambatan'ny tompo dia nisy olona maro be indray nanampy ny olona ho tonga nompon'Andriamanitra amin'izao tranon'Andriamanitra zao. Mitia foan'Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra zany. Alleluia, alleluia. Efa faranako le tenin'Andriamanitra. Ianao avy amaly ny antson'Andriamanitra sa tsy amaly teneniny akaikinao, amaly an'izany antsony Jesosy zany ianao sa andahany zany. Alleluia. Fa ozy amatsy aminao hoe rehefa namaly ny antson'ny tompo zay tsy nisy nanenena nanan-kely ary. Fa ozy zay tompo misaotra anao fa noho ny fahasoavanao dia toy izao ny fenako. Rehefa namaly ny antsonao dia takizay ny keo ianao zay tonga eto androany io. Raha andehanao manomboka androany hitoro filazantsara ny Jesosy ianao dia Andriamanitra namarina ny teniny aminao. Mety olona tsotsotra eo tanàna ny fahafantarany olona anao, mety olona ohatrany tsy dia manahoana, fa zao hoe olona tsy manahoana fa rehefa miteny ianao dia manaiky anao ny demonisy. Alleluia. Tsy mba mahafaly anao ve zany hoe rehefa misy olona misy devoly eo tanàna na metsika tsomba nandarinitsy dia ianao natson'ny olona, ka rehefa manomboka miteny ianao dia mifory jambo ny devoly, mity amin'ny fahamahery ny fanamaloto dia miala amin'izay manana azy. Fahasoavana be nge zany raha lasaina bavy. Dia mandeha dia misy bisy makany an'ilay hoe Androva zay, hôpitaly be zay any amina ihany. Dia zao hoe rehefa avy namangy olona tany amin'ny hôpitaly andre mandeha. Tsika zay mahatonga antsika ianao aza mba menatra ny filazantsara zany. Dia nisy olona netsika devoly tao anatin'le bisy. Dia eo aloha koa zany le olona netsika devoly ary feno be ny bisy tena feno daholo ny plasy rehetrarehetra. Dia avy eo dia netsika tromba io vehivavy io. Tonga dia netsika tromba ilay mikikika be ireny zany. Fa za miteny aminao fa tena naika sahirana ny sofera satria misy ny sasany tonga dia tady amin'ny varavarankely, tonga dia tady andeha hoany. Fa sofa teo dia zao tonga dia nitakaraka ohatran'izao ny lohan'io vehivavy io, izy metsiketsika be iny. Dia tonga dia za koa tonga dia niteny mafy be, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, tsaiky nitelo angamba. Dia ny sety tokany eo ramatonisy devoly io, sety tokany tonga dia va natsiary dia nerikerika ohatran'izao. Dia ozy izy le olona, so ihany ianao pastera fa tato fa naika nisy accident be ty tobiliny ty androany raha vao tsy tato ianao. Sare ozy ny sasany, raha za aloha dia tonga dia nitsoka mihitsy nataoko zivoana tato. Hitanao, fa noho ny amintsika manana an Jesosy, noho ny amintsika manana an'ilay Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia zao ny demonia dia manaiky anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Teneny ny akaikinao hoe ny demonia hoe manaiky any noho ny anaran'i Jesosy. Zany nge ny fahasoavana be ao anatinao raha lasaina bavy. Alleluia. Noho izany rina dia zao ozy amatsy aminao manao hoe andaotsika andeha hitoro filazantsara. Amen. Raha hivavaka zao tsika rehefa avy eo dia tena atoloro an'Andriamanitra mihitsy ny fiainanao. Raha natson'Andriamanitra manokana mihitsy ianao, misy antson'Andriamanitra ao anatinao, aza matahotra manatona ny ray aman-drenitsika
tonga dia teneny hoe za tena mahatsapa misy antson'Andriamanitra apôtra mangetaheta mihitsy aho. Nisy famakin'Andriamanitra ao anaty. Anjarany mivavaka satria olona mpaminany ny ray aman-drenitsika. Anjarany dia mivavaka izy. Mamantatra an'izany antson'Andriamanitra ao anatiny zany dia mety atsony ianao. Ary rehefa atsony ianao aza matahotra fa ny tompony miara-miasa aminao. Aleloia. Tsy natsoinao mantianina amin'ny asa fampony ianao, fa natsoina kosa ianao olona tena mahomby, olona tena mpitoro ny filazantsara atao anatin'ny fiangonana. Mandehana amin'izao herinao zao izy Andriamanitra mahatsy ny Gideona. Aleloia. Fa ombanao Andriamanitra, ampiasanao Andriamanitra, aza manalatsiny ny tenanao zany hoe zao ohatran'izao, zao ohatran'izao. Fa tonga dia mandehana fa Andriamanitra ny manamarina ny teniny aminao ombanao izy. Tsy maty mihitsy ilay teny nambaran'i Jesosy manao hoe aza matahotra Jesosy fa ino zao ombanareo mandrakariva ambara-batonga fataperan'izao tontolo izao. Amen. Raha mbola andeha koa ianao, raha mbola andeha koa ianao ombanao Andriamanitra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery ihany. Ndao iray atsangantsika dia hivavaka atoloran'Andriamanitra ny tenanao. Rehefa nandehanao ka tsy nandeha tsony, mibeba dia teneny tompo mifona aminao andeha amin'izay raha ohatra ka mbola tsy nandeha mihitsy ianao dia androany ty teneny Jesosy eo andeha amin'izay fa Andriamanitra dia ombanao Andriamanitra ampiasanao. Raha efa matimaty le fameza-pahasoavana atao anatinao ty fanoloran-tenanao androany arivo ty indray no amelomana n'Andriamanitra n'izany. Toa hivavakantsika. Halleluja. Misaotra anao zay ry Andriamanitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Makasitraka anao indrindra, misaotra anao indrindra Andriamanitra ny amin'ny teninao indray zay nambara teto androany inoko manokan'Andriamanitra fa ianao dia zao tena ty zao fiangonana zao ianao tsy kisendrasendra no nandrenesan'ny olona zany teninao zany zay miantsy ny olona mba ho mpianatra zao, mba mpitoro filazantsara anao, miantsy ny olona andeha hiasa ao an'Andriamanitra, andeha hamonjy fanan'olona. Jesosy eo mifona aminao ho an'ireo fiangonana maro mety efa nandeha izy hatramin'izay fa nijanona. Jesosy eo fangiondray izy, atsakandray izy, mety mbola tsy nandeha mihitsy ndray izy, androany dia efa ngeo izy fanahy masina. Ianao no mampiasa azy. Orika isanabol barabarasika iasa ori bebebebebebebebe babo teneny fanahy masina hoe fanahy masina andeha hoe fenoy hoe usury hoe oh aleluia. Ity fanahy masina zay anto dia andeha satria mbola tsy nahavitana ininona teo anatrenao ity Jesosy eo tsy ho faty afa ho velona itory ny asa-pamonjenao. Jesosy malala zao fiangonana tandrona kely zao ny tanora hiazakazaka ka andeha itoro filazantsara, ny ray aman-dreny vehivavy hiazakazaka ka andeha itoro filazantsara, ny ray aman-dreny lehilahy an'olo tena ho an'Andriamanitra itoro filazantsara, ny lohansa rehetra isy famakin'Andriamanitra manokana. Jesosy eo aoka ho ao amin'izy ireo ny afinao manomboka androany andeha ny tsirara avy. Ori be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 bo mekody barisika iasana mo atoloran'Andriamanitra ny fiainanao. Manana fotoana isika afahantsika manolo tena. Aleluia. Raha sitraka asandraton'Andriamanitra ny tananao ao anatin'ny vavaka dia lazao le tenin'ny Isaia mpaminany manao hoe ity aho, irao aho, ity aho, irao aho, ity Tompo, ity Jesosy eo. Vonina ny tena andeha, vonina ny tena hiasa ao anao, vonina hatoro filazantsara anao, vonina hitsoro vavolombelona hoe ori bababababababababo orika isanambolo baraka iasa, orika isanambolo baraka iasa. Raisy ny herin'Andriamanitra, raisy ny afo ny fanahy masina zany nitondranao indray ho amin'ny fahombiazana, ho amin'ny asan'Andriamanitra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Ori be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 bo fanahy masina ity aho, fanahy masina vangio zao fiangonana rehetra zao, vangio ny rehetrarehetrarehetra androany, vangio ny tsirana avy androany, andeha hitoro ny filazantsara anao, andeha hitoro ny teninao, hiasa ao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Oraka iasanambolo baraka iasi de be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  Jesosy mamindra fo ty fiangonana ty ianao, mamindra fo ny tsirana avy,
Foazy ndray ny rehetra androany. Foazy ny tsiraray avy androany. Foazy ny rehetra androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao andeha roatsika le devoly zay nanelingelinanao hatramin'izay. Nangalatra ny fotoananao, nitondra tahotra, nitondra tsy fahasahiana rehetra. Nangalatra ny fotoananao, namatotra ny tongotra tsy andeha tao filazantsara. Andeha roatsika, teneny hoe tsy azonao fatorana tsony ahy, tsy azonao sakanana tsony ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny fanantahotra, ny tsy fahasahiana rehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanantahotra, ny fanantahotra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany androany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany androany. Miala zany androany. Tsy ambiny ty fiangonana ty, fiangonana mamonjy ny olona, mpanapotika mpanravany asany devoly. Halleluja. Halleluja. Anjina isika ty vavako atsika rehetra androany fa tiako mba averintsika rehetra miaraka zao vavaka irahantsika manao zao. Satria mihina fa ny tompo zao tena faly mity izy any an-danitra any. Satria no ampirehetin'Andriamanitra indray le afo ny fitoriana ny filazantsara ao am-pony ny sambatan'olona. Faly ny tompo. Avereny zao vavaka teneniko sao. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao fa niteny taminao ianao androany, mifona aminao izahay. Nisy tokoa Andriamanitra ao ny tsirambona nataonay teo anatreny fitoriana ny filazantsara, teo anatreny fijoroana i vavolombelona. Jesosy eo, ary eto ato anatiny indray izany. Fanay masonao, feno ny afinao izahay. Ny afiny fanay masina, iretana indray. Andeha toro ny filazantsaranao. De mizay tompo, fa ombanay ianao amin'ny famantarana sy amin'ny fahagagana. Jesosy eo, raha mpiasanay ianao dia hanetry tena trany izahay. Tsy avinavina, tsy rere, fa mba voninahitra ao zany asa magaga sy ampanaovinao anay izany. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavako atsika rehetra indray androany inoko manokana hoe tsoko sendrasendra ty ijoroka eto ity, satria za mino hoe Andriamanitra no nitondra anay eto amin'izao toerana izao ary anamarina ny vavaka izay ataonay mpanompon'Andriamanitra aminao Andriamanitra. Raha manana olana ianao dia manana finoana fa Andriamanitra many olana amin'ny fiainanao. Raha marary ianao dia zao, na inona zavatra fantenen'ny dokotera anao ny aminao dia manana finoana fa ho ny tenin'Andriamanitra manao hoe tenin'i Jesosy, raha amin'ny olona dia zavatra tsainy zany, fa amin'Andriamanitra tsy mba tahaka izany, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra tao. Hivavaka anao izay marary androany. Raha eo androany dia mino fa ianao le tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ianao le mpanasitrana. Ianao Jesosy le fantonina ny aretana tao ambony hazo fijaliana, ka ny tenina hoe ny dia kapoka taminao no nahasitrana, no zany indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona aretina amin'ny tenan'ny olona dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy sitrana izy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao. Sitanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny marary rehetra tonga eto. Sitanitra amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ny olana rehetra, na inona olana misy amin'ny fiainan'ny olona izay tonga eto androany, Jesosy eo, ianao le Andriamanitra mpamaha olana.
fa ao jesosy ny olana eo aminy tsy fantatry zay olana eo amin'ny fiainany any fa amin'ny anaranao jesosy kristy no anambarako fa mivany olana rehetra misy eo aminy ary misy fahagagana lehibe eo amin'ny fiainany misy fahagagana eo amin'ny fiainany makasitraka anao Andriamanitra misaotra indrindra tompo ndao hisaotra an'Andriamanitra isika misaora an'Andriamanitra ianao misaora an'Andriamanitra ianao misaora an'Andriamanitra misaora an'Andriamanitra misaora an'Andriamanitra ianao misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra